dia faly mitafatafa amintsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny Jean Forest Santé aty Canada indray ny tenako. Ny lohateny izay voapasantsika anio zany dia mikasika ny lohateny hoe moa ve mampihena ny fitiavana eo amin'ny mpivady ny fisian'ny zaza teraka ao an-tokantrano. Ahoana indray izany fanadihadiana izany ve tokony ho fanontaniana mipetraka satria misy ny fitenenantsika malagasy hoe ny anambadiaka iterahana, ka ahoana ary no tokony hametrahana an'izay fanontaniana izay? Tsy moa ve izay ve ny tokony hampitombo ny fifankatiavan'ny mpivady? Izay zany raha ohatra ka hoe jerena amin'ny maso idealista zany izay olana mipetraka izay. Moa ve misy izay olana izay? Satria matoa apetraka ny fanontaniana dia maro zany ny vehivavy izay mitaraina hoe rehefa teraka zany ny zaza ao an-trano dia toa ny endanja zany ny fahenony zany ny fitiavan'ny vadiny azy. Ka matoa mipetraka izay olana izay dia misy. Ohatra mantsy izao hoe aty amin'ny tany mandroso, ohatra reny vedety reny dia misy miteny mihitsy ny vehivavy vedety hoe izaho tsy te hiteraka hozy izy satria manjary manimba ny bika aman'endriko zany zavatra izany. Misy koa dia Ariane Bombay tena niteny tsara mihitsy izy hoe mampihena ny passion hozy izy eo amin'ny mpivady ny miteraka, ka izay hozy izy no antony tsy hiterahako. Mazava tsara ny azy izay zavatra izay nefa izy izany dia vehivavy manambady. Dia olana ihany koa zany nisy teo amin'ny vedety Brad Pitt sy Jennifer Aniston izay vadiny teo aloha zany, ny hoe Jennifer Aniston zany tsy te hiteraka, ary mazava ny azy hoe tsy te hiteraka hozy izy satria manjary manova ny bika aman'endriko ny fiterahana, ka mety hanimba ny karierako hozy izy. Mazava tsara koa ny azy ary safidiny izay zavatra izay, ka tsy azo hanomezan-tsiny azy, ka dia Brad Pitt moa zany izy dia efa nilaza mazava fa hoe te hiteraka ary te hananjanaka. Dia mifanojo tokoa ny tia sy ny manina, fa dia Angelina Jolie zany hetsekilany dia tiaka izy satria efa niteraka izy zany kanefa mbola nanangana zaza hafa koa zany, ka dia nahatratra any amin'ny 5 zany, 5 sa 4 ve ny zanaky Angelina Jolie, ka dia nahatonga any Brad Pitt ho voasarika any aminy zany eo amin'ny fanambadiana, kanefa moa taty aoriana dia rava ihany ny tokantrano. Ka eo zany no mipetraka zany ilay fanontaniana hoe moa ve manimba ny fifankatiavana eo amin'ny mpivady ny fahatongavan'ny ankizy? Mampihena angamba moa zany no azontsika hitenenana azy. Ny fanontaniana mipetraka zany dia ny hoe moa ve mampihena ny fifankatiavana eo amin'ny mpivady ny fahatongavan'ny zaza ateraka ao an-tokantrano, sa ny fahatongavan'ny zaza ao an-tokantrano no mampifo ny karazam-pitiavana izay nitoetra tao amin'ny tsirairay, na nampibaribary ny toetrany tsirairay. Izay angamba zany no tena ho adiadintsika eto, satria mantsy ny famahana ny olana dia ao anatin'ny zava-misy terre zany, ny zavatra tena réalité misy
Fa satria raha vao takotakonana ao anaty fiatsaram-belatsihy, ao anaty idéalisme be loatra zany ny olana, dia tsy mety ho voavaha, fa miodikodina eo foana, miodikodina eo, satria tsy tena hita zany hoe aiza ny tena olana. Ary indraindray betsaka ny olana tsy sahy tenenina, nefa olana izay mikiky isan'andro ny olona iray. Ka ny famahana ny zavatra ohatran'izay zany no tena ifatohana bebe kokoa zany eto amin'ny fandarana zany forêt santé, satria jerena eo amin'ny lafiny ara-psikolojika, ara-biolojika, ary indrindrandrindra koa zany dia eo amin'ny hoe lafiny maha-olombelona sy ny hoe inona marina ny zava-misy. Ny fanambadiana mantsy zany dia everintsika foana zany hoe idéaly, sahala amin'ny roman, sahala amin'ny any amin'ny film. Eo mantsy zany no anairako kely zany ny saintsika tovovavy. Ny conte de fée, ny Cendrillon, ny princesse sy ny amour romantique izay jerevana amin'ny film dia matetika tsy izay no tena réalitén'ny fiainana. Ka tsy manakivy ny tovovavy akory ny tenako amin'izany zavatra rehetra izany, fa ny tena fitiavana, ny fahombiazana, dia ny fahaizanao miaina ny réalité misy eo, ary ny fahaizanao mamboatra an'izay réalité izay mba hanjary ho conte de fée na nofinofy. Izany hoe rehefa tena atao ny kianty dia ianao ihany no mamboatra ny tantaranao, ianao ihany no maha conte de fée azy na tsia. Voalohany indrindra zany dia ny hoe raha raisintsika zany ara-biolojika, ny hoe parcours ny vehivavy iray zany rehefa hoe manomboka eo amin'ny hoe mitoejaza izy sy ny hoe miteraka ary mitaiza zaza. Eo zany no anomboantsika ny resaka, satria tsy maintsy mijery ny atsipirian'ny zavatra tena misy ianao zany vao izay vao afaka hamaha ny olana. Rehefa manomboka bevoka ny vehivavy zany dia miova ny vatany, ary miova daholo ny hormone rehetra izay miasa ao aminy, ary misy ny sarotondrotony kokoa eo amin'ny resaka voka zany, misy ny hoe madoa be, misy ny reraka, misy ny karazana malaise sy ny symptôme rehetrarehetra izany izay hoe mety manova zavatra betsaka zany eo amin'ny humeur sy ny hoe fifaneraseran'ny mpivady. Izay aloha zany dia zavatra iray. Ny rehefa mandeha ny fotoana dia miangeza zany ny kibo, satria misy olona hafa zany mipetraka ao anatin'ny kibo, ka efa tsy hita intsony zany ilay taille mannequin taloha, fa efa manjary boribory zany ianao raha matoa. Ary rehefa misakafo koa ianao tsy maintsy misakafo bebe kokoa, satria olon-droa zany no samy fahanana dia ny tenanao sy ny zanakao. Mbola amboka ny zaza zany dia efa misy ny ataontsika fifandraisana eo amin'ny reny sy ny zanaka. Izany hoe ny attention-nao reny zany efa mandeha bebe kokoa zany ao amin'ny zaza ao amboka. Iny zany dia efa misy fanovana betsaka zany ny hoe fifandraisan'ny mpivady, satria efa misy zany ny manelanelana ny mpivady. Ka zay zany dia efa misy ny ataontsika hoe zany hoe karazana fisarahana kely zany eo amin'ny hoe raha ho raisintsika zany amin'ny hoe fitiavana tena hoe passion zany, amour passion. Efa somary miekena zany iny, satria efa nazavaiko teto hoe inona ny atao hoe amour passion ary inona
ny atao hoe fitiavana, tena fitiavana izany. Ka rehefa teraka zany ramatoa dia mbola eo ihany koa zany ny hoe fampinonoana, mbola eo ihany koa zany ny hoe fikarakarana ny zaza mety amin'ny alina tsy matory fa mety mitomany. Eo ihany koa ny hoe raha ohatra ka natao césarienne ohatra ramatoa dia mbola manitrana ny fery amin'ny kibo atao césarienne. Raha ohatra koa hoe avy niteraka dia mbola misy ihany koa zany ny hoe rà izay mandeha zany any amin'ny fivaviana, izany hoe ny rà izay nijanonjanona tany amin'ny utérus na ny tranonjaza zany dia mbola hoe mijanona. Donc zany mbola misy période maromaro zany hoe tsy tokony anaovan'ny mpivady zany hoe firaisana ara-nofo. Raha ohatra koa mety misy koa ny hoe épisiotomie, izany hoe mety raha ohatra ka ngeza loatra ohatra ny lohan'ilay zaza dia mety nitatahana zany teo amin'ny fivaviana dia misy fery izay mbola sitranina ka mety maharitraritra koa zany amin'izay fotoana izay zany no ahafahan'ny mpivady manao ny firaisana ara-nofo. Izay zavatra rehetrarehetra izay zany dia mety anembatsembana zany an'ilay hoe fifandraisan'ny mpivady zany. Ka eo zany no hipetrahan'ilay hoe ny zaza tonga ve no nampiena ny fitiavana, sa ny zaza tonga no napoitra ny hoe karazana fitiavana manao ahoana zany no nisy teo amin'ny roa-tota. Satria raha ohatra tokoa moa zany mandritra n'izay fotoana rehetrarehetra izay zany ny hoe ataontsika zany hoe manjary voatsembatsembana zany ilay hoe fifandraisan'ny mpivady direkta zany, dia ny hoe ny manembatsembana ohatra ny eo amin'ny firaisana ara-nofo izay voatery tsy maintsy angamba hoe espasena, na mety misy koa zany ny vehivavy sasany hoe tena tsy teo kasihana mihitsy izy zany rehefa mandritra ny voka. Ka eo koa zany no mariako kely zany amin'ny vehivavy fa tsy manembatsembana velively ny firaisana ara-nofo zany ny fipetrahan'ny zaza ao am-boka. Tokony miezaka zany ianao vehivavy amin'izay resaka izay, fa mety angamba ny hoe ny rythme sahala amin'ny hoe tamin'ny mbola tsisy zaza angamba no mety tsy hitovy, fa afaka manao firaisana ara-nofo ny vehivavy bevoka. Eo zany ny toeran'ny hoe ezaka avy aminao vehivavy mba mahay zany mipetraka eo amin'ny toeran'ilay lehilahy, satria reny ianao rehefa tafiditra ao anatin'ny fanambadiana ary vady, sady reny ianao no vady jerijery hozy izy tsika malagasy. Ny fotoana mahabevokanao tsy mandraranao mihitsy ny karakaranao ny tenanao, tsy mandraranao ny amboaranao ny volonao, anamboaranao ny tarehinao. Ny robe de grossesse dia tsy mandrara mihitsy ny karazana ajejona sy ny hoe karazana akanjo izay manendrika anao. Ny zava-dehibe zany dia ny hoe ianao no zava-dehibe. Inona ny ao anatin'ny sainao, ny fanahinao ary ny vatanao manoloana an'izay karazana transformation rehetrarehetra izay. Izay zany no tokony ho jerevanao ramatoa, ary ny hoe fahaizanao mipetraka zany amin'ny plasin'ny vadinao, satria efa nazavaiko teto ny hoe ny lehilahy ny azy mibahana bebe kokoa dia ny maso sy ny saina rehefa amin'ny fiarahana amin'ny mpifankatia zany. Isika vehivavy dia ny fo no miteny, ka ny fandrindrana an'izay zavatra rehetrarehetra izay ao anatin'ny
fiovaovan'ny fiainan'ny mpivady sy ny zava-misy rehetra ny événement izay mitranga fanarahana an'izay rythme izay zany a izay no zava-dehibe ny tenin'ilay filôzôfy sinoa atao hoe Tao dia ny hoe ny manaraka ny onja hozy izy a no azo atao raha ohatra ka teo tafita ary ampitan'ny ranomasina fa ny manohitra ny onja hozy izy a sarotra be ary mety ho rendrika ianao izay zany a no tokony ho filôzôfia hitondrantsika zany a an'izay hoe resaka fiovaovana izay satria tsy mitovy tokoa ny hoe ianao taille mannequin tamin'ny mbola tsy bevoka tamin'ny mbola tsy niteraka sy ny hoe ianao rehefa lasa boribory rehefa mitondra zaza ka dia mba mila miezaka ianao zany raha matoa amin'izay lafin'izay a ny hoe mba manao izay mampetipety izany a ny tenanao izay zany a ny amin'ny lafiny ray tsy manova mihitsy a ny hoe tambitamby sy ny fitorim-pitiavana izay tokony hipetraka eo amin'ny mpivady ny fotoana mahabevoka ny vehivavy ny fotoana hiterahan'ny vehivavy ary ny fitiavana ny resaka firaisana ara-nofo dia tsy voatery akory hoe ny resaka firaisana ara-nofo hoe ny contact amin'ny hoe fivaviana sy filahiana ihany akory no atao hoe firaisana ara-nofo hoe rehefa tsy tafiditra ao anatin'ny fivaviana ny filahiana dia tsy firaisana ara-nofo izay betsaka ny firaisana ara-nofo izay azo atao mandritra ny hoe mahabevoka mandritra ny hoe fotoana hiterahan'ny vehivavy iray ny tanana mbola afaka mandeha manafosafo ny teny mamy ny zavatra rehetra rehetra izay hoe mampifanakaiky ny mpivady satria araka ny teneniko teo a dia ny hoe sady reny ianao a no vady ka tsy tokony zany a avelanao zany a ny rôle mahavady ianao rehefa hoe reny ianao ny zavatra mitranga koa mantsy zany a dia ny hoe rehefa tonga ilay zaza zany a dia efa mizara roa zany ny fitiavana zany hoe ny fitiavan'ny vehivavy zany a efa mirona koa zany bebe kokoa any amin'ilay zaza nateraka dia mety amin'io fotoana io zany a ilay lehilahy a dia mety mahatsapa hoe karazana fahabangana teo amin'ny fitiavana izay nisy teo aloha zany ka eo zany a no mila hitandremantsika betsaka koa zany a isika vehivavy satria ny lehilahy zany izy a dia misy an'izay ataontsika karazana fitiavan-tena kely izay efa ara-biôlôjika ao amin'izay zavatra izay hoe toetra ohatry ny hoe mahazazakely azy izay ny hoe mandreny tenany zany izy a ny hoe latsalatsa-danja zany a ilay fitiavanao vehivavy azy a dia mety ho maromaro ny mety ho réaction zany a manoloana an'izay toe-javatra izay dia eo zany a no mety hoe karazana jalousie kely na hoe fialonana zany a kely a amin'ny fisian'ilay zaza voateraka misy daholo zany zavatra rehetra rehetra izany ka mila zany a jerevana daholo a amin'ny antsipirian-javatra zany zay zavatra izay eo zany a matetika no hoe andinian'ny mpandinika zany ny statistika ohatra moa zany hoe aty Amerika Avaratra dia fanaovany étude daholo a ny zavatra ohatran'izay hoe misy pourcentage be dia be zany aty a ny fisarahan'ny mpivady a rehefa tonga ny zazakely ao an-tokantrano misy pourcentage maro zany zay amin'ny foyer zany a aty Amerika Avaratra
misy pourcentage maro ny infidélité, zany hoe ny fampirafesana. Satria zay efa nazavaiko teo zay zany a no hoe ny attention andramatoa zany a matetika dia lasa any amin'ny lay zazakely, indrindrandrindra koa moa zany a maro dia maro koa ny zavatra mety mitranga aorian'ny fiterahana, dia mety misy ny karazana surmenage na ny dépression nerveuse zany a izay manjo ny vehivavy zany a aorian'ny fiterahana. Dépression postpartum moa zany a ny anaran'io. Misy ihany koa ilay ataontsika hoe syndrome de Chian, fa vitsy dia vitsy moa zany a ny voan'izay syndrome de Chian zay a, raha ohatra ka hoe betsaka loatra zany ny raha izay very nandritra ny fiterahana, dia manjary miena zany a ny oxygène any amin'ny ati-dohan'ilay vehivavy, dia mety misy crise, tena ohatran'ny hoe crise de folie mihitsy zany indraindray ny vehivavy a izay avy niteraka. Zany zavatra rehetra izany zany a dia zavatra mety mifamaofao daholo zany a ao ambadiky ny fiterahana, ka mila ihany koa zany a ny ataontsika hoe compréhension betsaka zany avy amin'ny lehilahy zay zavatra zay, satria maro dia maro ny karazan-javatra zany a izay hoe mety olana mipetraka amin'ny vehivavy mandritry ny voka ary mandritry ny fitaizana, akoatrin'izay hoe olana rehetra izay tany saiko teo zay zany. Ka eo zany a no iverenako kely a ilay fitenenako hoe moa ve ny fahatongavan'ny zaza no mampihena an'ilay fitiavana, sa ny fahatongavan'ilay zaza no nampipoitra hoe karazana fitiavana inona no nisy sy ny toetra, na nampipoitra ny tena toetra ny tsirairay. Satria raha ohatra ka tena fitiavana dia mety miova fotsiny angamba ny endrik'ilay fitiavana fa tsy tena latsa-danja, ary mety ho fitiavana mafimafy orina kokoa. Satria raha ohatra ka ny rotota miara-misalahy, zay zavatra zay koa zany a dia tokony be fa ampidirina ao anatin'ny culturantsika malagasy a, dia ny hoe ny lehilahy zany a mba miara-misalahy a mikarakara an'ilay zaza. Satria raha ny culture taloha mantsy zany dia tena madio tanana tanteraka ny ankabeazan'ny lehilahy zany eo amin'ny hoe fanoloana ny koson'ny zaza, fanomezana sakafo ny zaza, ny fikarakarana, ny fampandroana. Fa amin'izao fotoana zao aloha mbe fa hitako hoe efa misy ihany zany a, maro ihany lehilahy zany a miezaka mirotsaka tsehatra zany a ao anatin'izay hoe fiarahana mikarakara izay, satria izay no tena idealy hoe ahafahan'ny mpivady zany a mikojakoja foana zany a amin'ilay fifankatiavana, izany hoe miafaliana ny amin'ny fahatongavan'ny zaza eo zany a, sy ny hoe inona ny fahasahiranana, dia iarahana misalahy zany zay zavatra rehetrarehetra izay. Satria raha ohatra ka atolaka any amin'ny dramatoa daholo zany zay zavatra rehetrarehetra zay, nefa izay efa nitany saiko teo zay, ny olana rehetrarehetra koa mety mipetraka eo amin'ny fahasalaman'ny vehivavy, sy ny hoe ny hery sy ny tanjaka izay hoentiny mitaiza ny ankizy. Raha ohatra koa efa misy ny ankizy hafa koa zany a hoe ambola ankizy mbola karakaraina zany, fa tsy hoe ankizy efa lehibe hoe efa mahavita tena, dia mety mipetraka tokoa izay karazana olana rehetrarehetra izay. Ka raha ohatra ka tolaka any amin'ny dramatoa daholo dia mazava ho azy fa tsy ho azon-drangah mihitsy zany a ny hoe fahasahiranana ao anatin'izay a zavatra rehetrarehetra zay, fa rehefa mba mirotsaka izy zany a dia mahita tsara mihitsy zany a ny fahasahiranana, dia amin'izay fotoana izay no ampifony sainy hoe
tena mafy tokoa ny mahazo an'ity vadiko ity amin'ny fikarakarana sy ny hoe fiatrehana an'ity fiterahana ity, satria tsara ho marihana fa izany miteraka izany dia izany angamba no ataoko hoe tena hoe karazana fanaitainana izay misy amin'ny fiainan'ny vehivavy iray sy ny hoe ataontsika hoe douleur izany fiterahana izany, kanefa dia noho ny hamafin'ny fitiavana dia ohatry ny hoe adino izany zavatra rehetrarehetra izany ary dia hoe afaka miatrika ny vehivavy. Ary misy ny fitenenana hoe ny fiterahana dia ianao vehivavy irery ihany no miassure sy miassume ny fivoahany io zaza io tao, izany hoe ninona zany zavatra hitranga ao dia ianao no miaritra zany ny fivoahany io tao, miaritra ny fanaitainana sy ny douleur rehetrarehetra. Fa ny olona rehetra manodidina dia manampinampy anao fotsiny amin'ny resaka confort psychologique na hoe confort matériel na confort moral na amin'ny resaka service, fa ny miassure zany ny fivoahan'io zaza io dia ianao rery. Enjana dia enjana zany ny periody izay iainan'ny vehivavy izany an'izay zavatra rehetrarehetra izay. Ka raha hoentintsika zany amin'ny hoe observation, fomba fandinihana ny zava-misy terre à terre, efa nazavaiko teto ny hoe 24 heures sur 24 ny lehilahy zany ara-biolojika sy ara-psikolojika dia mieritreritra firaisana ara-nofo fikarohana no milaza an'izay zavatra izay. Nefa mandritra an'izay periody rehetrarehetra izay nitantaraiko teo izay dia tsy ho disponible 24 heures sur 24 koa nefa ny vehivavy andeha satisfaire an'izay hoe besoin ny vadin'izay. Izay zany resaka terre à terre izay zavatra izay. Hanika eo no samy mipoitra ny hoe toetrany tsirairay. Misy izany lehilahy tsy mahandry ary tsy mahazaka amin'izay hoe hiandry izany. Iny no mahatonga azy mihodina ny kafa. Ny anikafa koa mety efa miandry ihany koa ny occasion izay mety hoe adisponible dranga. Izany daholo zavatra tsy maintsy jerevantsika vehivavy daholo ny fandehan'izay zavatra rehetrarehetra izay. Entiko fotsiny ma tsy hampatahorana anao vehivavy fa entiko hisintomana fotsiny ny sainao, ny zava-misy sy ny hoe inona zany no ataonao miatrika an'izay zavatra izay. Ka izay efa nazavaiko teo izay zany ny hoe mila koa ianao zany mba misy ezaka ihany avy any aminao. Tsy hoe akory rehefa hoe niteraka dia ny volo misavoritaka, ny tena tsy karakaraina intsony, dia miborofitra eo ambony fandriana mandritry ny volana sy andro maromaro. Izay zavatra izay mety akivy ny vadinao. Tokony mba miezaka ihany zany araky ny izay tratranao zany ny hoe mba tsy miditra amin'izay resaka description laisser aller napetrako teo izay. Fa mba miezaka zany ny amin'izay lafin'izay ny hoe mba manao izay mba hafinampinaritra ndrangà zany ny fijerevana anao. Ianao ihany dia efa afaka maminavina an'izay zavatra rehetrarehetra izay.
Ny eo amin'ny hoe mampiena ny fitiavana ve ny fisian'ny ankizy. Ohatra ny meko zany a izay hoe kahan'ny Jennifer Aniston sy Brad Pitt izay, ary dia mitonga hatrany amin'ny fisarahana. Tsy azontsika negligena zany izay hoe aspect eo amin'ny resaka passion sy eo amin'ny hoe resaka hoe fifandraisan'ny mpivady direct zay. Niditra nefa izy nanambady any Angelina Jolie, rafa ihany koa ny fanambadiana, ary betsaka ihany koa ny nanao commentaire hoe ahoana moa ty zaza be vorivoriny Angelina Jolie ty, mba hisy ihany ve ny intimité amin'izy mivady, satria efa samy niteraka izy zany a, teraka izy mivady a, fa nanangan-jaza hafa koa. Misy ve ozy isy ny fitenenana ny intimité amin'izy mivady amin'ity ankizy be ty. Eo koa zany dia fanontaniana mipetraka ihany koa, ka tsy iza no afaka hamahan'izay olana izay, fa ny mpivady ihany. Tsy de olana matematika goavana de goavana angambo zany zavatra zany, fa ny fijerevana ny maha olombelona. Afaka manao karazana organisation ny mpivady ny amin'ny hoe mba misy fotoana zany a, mba mitokana kely a, mandeha restaurant, mandeha manao weekend a, any amina hoe hôtely, mitsangatsangana amin'ny toerana anankiray, zany zavatra rehetra rehetra izany dia azon'ny mpivady organisena daholo mba hampisy an'ilay hoe intimité sy ny hoe karazana zany hoe fifanantonan'ny mpivady akaikikaiky kokoa zany. Betsaka ny occasion azo organisena raha ohatra ka hoe te hiditra tokoa amin'izay ny mpivady. Fa marina aloha fa ny hoe ny passion zany izay mipetraka amin'ny mpivady sisy zanaka dia tsy hitovy amin'ny passion izay mipetraka amin'ny mpivady ataontsika hoe zany hoe manan-janaka maro, na hoe manan-janaka nafiry iny zany, efa tsy mitovy tsony a izay occasion izay. Kanefa raha misy ny tena fitiavana dia hita foana ny hoe hitazomana an'izay hoe karazana fitiavana misy teo amin'ny mpivady izay, na dia tao ara hoe efa miseho amin'ny endrika hafa, mahatomatotra kokoa, fa ny mpivady zany a no tsy maintsy tokony hiady mafy zany a mba hitazomana an'izay hoe karazana